5 martsa ny havana Ramanatoanina. Mifanao 10 taona i Jean-Joseph Arabearvelo sy ny havana Ramanatoanina izay mpanoratra nanana ny lazany sy nampiavaka azy ihany koa. Tany Ambatofotsy Avaradrano no naterahany ny taona 1970. Nianatra tao amin'ny collège FFMA Ambohijatovo sy tao amin'ny école Le Mire de Villers. Nisy fotoana nandalinany ny soratra tao amin'ny gazety Bazivava. Ny taona 1770 no nidiran'ny asa tao amin'ny lalam-by malagasy. Rehefa nipoaka ny raharaha VVS dia isan'ireo nalefa ny fitondrana sesitany tany Comore ny taona 1770 hatramin'ny 1770 ny havana Ramanatoanina. Rehefa tavaverina avy any izy dia niditra ny asa tao amin'ny trano fivarotam-boky LMS tao Imarivolanitra ny taona 1770 hatramin'ny fotoana nahafatesany 1770. Ny taona 1770 no nanomboan'ny nitondra ny solona anarana hoe ny havana fa talohan'izany dia gasy kely no nentiny. Nanoratra tamin'ireo gazety sy gazety boky maro izy toy ny Lakolosy Volamena, Bazivava, Fitarikandro, Trompetra Volamena, ny Mpandinika. Maro ireo asa soratra nataon'ny havana Ramanatoanina no nivoaka tamin'ireo gazety, isan'ireny ilay hoe Asakasakareo, ny Atandrana, Takariva ny Arivo, ny Andro Maraina. Nodimandry ny 5 martsa 1770 ity mpanoratra nanana ny lazany tamin'ny fotoan'androny ity. Martsa 1970 tamin'ny vanim-potoana fitondran'ny mpanjaka Louis Philippe dia lasa fananan'ny Frantsay Inosy be. Ny kapiteny Passon no solontenan'ny Frantsay tao nitarika nanohitra ny fanoheran'ireo sakalava tompo-tany.